atolotry ny radio antsivanao am'tierina am'ity tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe ilay tena fitiavana, ilay tena fitiavana, verondreny ainy barasoa dia najesy feridina solarymanana ary benjamin no amelona ny tantara naoratra ny tantara naonja mandresy zy fa hoanao koa tomody aloha ty fa misy inona fa nga tsy hainonao fa marary mila fandidinana eo amin'ny zanak'indrina eny an-dafy atsimo e milaza no avy eto ary izy androany hidinika amintsika ohatray rery lanitro dia izany ve nanapahanao ny asanao e o koa fantatro tsara fa vao comptable aninao fa tsy hoe tale akory mbola misy olona mifehinao ka nakakonzia e tsy azoko averina raha teo indrina fa lavitra be ny misy azy sady zay ny aretina fa tsy mba hoe fifaliana e tsy azo angatanandro zany fenona hono ny aretina mahazo ny zanany dia taitaitra be ohatr'izao meserika raha azoko tsara dia misy zavatra manindrona hono eo anatin'ny atidohany ao efa impirinetana teny amin'ny dokotera ny sabona fa tsy mety afaka mihitsy ny tena marina dia hoe tsy maintsy hodidiana fa mety ahavaky azy io ary eo anatin'ny terinandro teo ny dokotera ny tsy maintsy homanana amin'ny zavatra rehetra evereo misy an'izany mbola ho avy daholo mantsy mipiretamporehetra aminao anapaka ny tokony atao amin'izany fa sy moramora ny izy am'fandidiany izany dery fa nga koa dia faretina tsy zaka mihitsy izy zany e mba fantatra morodera fa nyrinany iny mikarakara ny tany rehetra any ambany vohatra izy ihany koa ny manajary sy manamboatra ny tranorazina izay efa navelan'ny ray aman-drenao dia ina nefa nidiran'izany amin'ny fahatongavany aty e fa nga misy ifandraisany amin'ny aretiny izany efa mba nandinika tsara very ao aloha vao niteny an'izany sa efa zatra miresaka tsy misy fray mihitsy ianao ty efa vita velony sakafo sa ahoana e dilany eny fotoany sao dia arary vavony ety any ka olosa aleo ary sady misakafo no miresaka e mbola misy dimaika aleako mantsika sao dia tareto a fa hoaiza moa ianao ty no mamaika ohatran'izany misy fiansianina jenzairapisy dia aleoko zao dia efa manamboatra volo amin'izay mba verifiena fotsiny sisa rapitro ka maninona nefa raha janona zany fa miara-miandry amindrinetsika ary sao dia tsy fantatro tsara ry fa nadahanao ny fanapatsinay taminao ani iny sa tsy zay moa ilay tantaranareo maninona tsara hoe rerika sao everinao fahatalaka amin'ny fotoana efa vita no ajanona sady ny any eny taloha fa tsy ny anao e aleo azava tsara aloha ny resaka na nadary ny amin'ny fotoana tsy azo ahembotra izany sady efa ela tany ianao famerina kely fa tsy maintsy ira amin'ny fotoan-dehibe io azonao ve izany e andriamanitro fa oloninona kory ety finona aloha ny ianao ny ambony ny volonao sy ny fiansiany namanao sa ny hainy zanak'indrina zao rerika samy manana ny mahamay azy io tsy afaka ny ajanoko mihitsy ny fanaovako volo androany izy aho tonga eo ary ninonina mitranga eo eny ary mandehana atao ny volonao fa iandry eto anazy fivoriana ka zay mety koa ny izy e sa tsy azonao ilay teny mpikabary fahiny hoe fonjazalahy natakalo fonjazavavy nidika an'izany dia izao ianao no andray aman-dreny noho izany a ianao no tsy maintsy manatrika ny fivoriana fa tsy za mazava eny rehefa mety zay andao isakafo efa nono zany misaotra betsaka rerika tamin'ny fandaminanao ny fivoriana tena lehilahy mana-tsaina tokoa raha ianao dia misaotra koa tamin'ny fiatoana ny sakafo rehetra ho an'ny mpiray-tam-po e sady afa-po no nisy tsy lany mihitsy azako tsy misy fisaorana zany izy andray moa foseno tokony ifanampy sady fivoriana atao trangoko ve dia olo-kafa-ndray no zaiko iantoky ao hoe verekely rysely le taratasy tany amin'ny dokotera fa ampiomanany amin'ny fandidiny iny azafady andraso fefa misy photocopie izy ity dia ajanoko eto aminao ny ray e ay vao maika tsara zany ka aleo fa prime cotière dia asehoko andera rehefa avy eo e vahony tokoa ry erika ahoana zay rysy fa nanino derany tsy nanatrika an'la fivoriana teto zany hoe mbola nanatrika ny efa fantatro na dia niezaky ny anafina azy ianao e tsy hidera mihitsy no hivako loha amin'izay zavatra toy izao tsy hitarerindrina ny adalan'ny olona mantsony omezana fa ny adalan'ny tena tafindamby ny tokantrano koa tsy ahaka arisia ka aleo ary andeha amin'izay aloha e sady efa vita koa ny resaka rehetra teto
ka zany efa nanamboatra efitrano andrinao anio alina na ny sakafo a rehefa hovidika avokoa andraisana ianao ato fantatro nytoetranao rerika aprofony zany nanapahanao nyjanona tamin'ny asanao mihitsy no zo zavatra zao nefa tsy tiako ny anome alaelanao ka aleo andefa any amin'ny dadanay fa no atory fatany raha teo koa de raha sy nytoetrany na zany aza nefa aleo entoko any ihany ny sakafo ny vidinao so mantsy ka ilany de rahavahany etondray ianao ka oloza eny ary mety zay de zao ndrina reto aloha misy vola 2 ariary ento anampiana zay tokony atao any za mantsy sy hainao ihany fa tsy de afaka mivezivezy firy erika asao de mba nahirana amidero zao zavatra ataonao zao tena mariny sady zay 2 ariary be zao sy maninona re zany vola mba fitsinjovana ny fotoana toy izao reo ka aza matahotra ianao eny ary de misaotra indrindra arsea andriamanitra ny malisoanao rerika andao aloha ateliko eny mivavahady ianao iny misy taxi be fa velomy erika ka tsy mandeha taxi be zany ianao itsaloha itsiny eny fiarako fanganareo manana fiara tsy fantatry dera ry seny fisinio satria tonga de ireare izy raha vao manana an'io anao tsinotsinony madinika ary tsy apetrako atinga izy io any amin'ny fahalaino no mipetraka rehefa ilaiko amin'ny fotoana toy izao de asiako alain'ny chauffeur avy any am-piasana fotsiny io ve tsy lafo be rerika ka fitahin'andriamanitra ry se io sady tsy tena nanosarotrako nge nividy azy ka nazao toetranao zao aza ave moa tsy ho ambinin'andriamanitra ianao zay ary fa velome sady efa hitan'ny chauffeur ny toerana torinao ka tsy mila atoronao azy tsony de mbola mamerina ny fisaorana rerika de zao tsy mandeha taxi borosy ianao rehefa mody fa io fiara io ihany no anatitra anao any tandremo aza atao fantatry dera mihitsy zao zavatra zao zany ve tena mahatsiary maivamaivana mihitsy am'zany zavatra teneninao zany eny ary fa de velome soavaty mampamangy any amin'ny lycée kely ihany ataoko tonga ny afatra fahaza matahotra ianao ary inona daholo reto anaty fiara reto to misy vary amin'ny kitapo menaka kastefa ho raiboritra savony akanjo body fotsy fangalasa mpivarotra ianao ay ve anao reo ka ianao nga mo afaka ikarama amin'ny fikarakarana ny lycée kely erika ary aza latsatra masotra an'io moa fa mbola be niny adidy miandry anao so de nao indray na nahirana eto mampiatsi-po loatra ny toetranao rerika tsy haiko hoe fohatry ny ahoana ny napetraka andriamanitra ao anatinao ao andehana am'izay raha zily tsy mody mihitsy anao raha tsy voatitra any ambany vohatra izy de aza dino mampisakafo azy amin'ny hotely mirindra eny tompoko zay de mampamangy rerika soavadinareo ary tsy fangararaka mivory za teo zany de mitsotra be eo ambony fandrina fivoriana ve andreraka mba mitsotsotra fa oviana mba nahita an'izao moa amin'ny asa sa mantsy mba gagako ka efa nandro sakafo eo za toy sa mbola misy sakafo tsy lany tamin'ny atoandro ka sady mbola madio tsara maninona tsara hoe rerika fa zany ka saka sako sagana no hinana ny amby-tsakafonareo tsy fantatro anga fa aretina ny eny atao fivorianareo teto kezany mahitana olona misy aretina ny tonga teo indrindra fa indrina sa mantsy ka arety mifindra mahazo an'le sika idiran-doza eto tsika ka rehefa tsinana re ianao de andehana any amin'ny restaurant za am'ireo ihany no hinana sady mbola matsiro ange ny tavelao ka tsy mety zany raha marary ianao za ihany ny tsaby anao ato aloha renany amin'ny fanaripako any daholo zay sakafo ambon-drehetra ao ka andehana ary tonga de mandeha anao fa niditrano rehefa aveo ariko reo maninona moa raha taksi no andehanana amin'ny sakafo any zay ataonao re mety daholo ndrasa anaovana hevitra aloha reto sakafo reto ka aiza aloha dera teo iny efa lasa eny ambavady iny ka aleo antsona vetivety aloha be ma ito davarangana ito miantso azy be ma ory be ma
zokerika misy fahakoariana nga fa tsy manam-bola mihitsy zao ny atao tanàna ny sakafo tsy misy ny tena efa naona zary sosaiky antsanao fa noveko fa mbola be olona be ao mo natao hatra hoe sody mbola ao madamy dery sakay pilokely mantsinko mba mangina rery be ma zao a mitondrako veta soaingana aloha ianao de antsoko soa anampy anao fa misy sakafo be dabiato sady tsimbo reo na 3 andro aza tonga de kinga be mihitsy am'izany patron de ty varina pamfity a efa tena maloto ty ataovy ao anaty fanaripako ao oke patron ho avy mihitsy ny namana ka ary aingany de ty misy vola 2 alina ray romeo amamanareo ao raha tsy fantatro eleonao raha patron de hoy aho hoe anjely angamy raha erika io zay kely manany anjy ka nanahoana aloha zanaky dadatato hoe efa mba miramirana sa efa mba azoazondray aloha androany ary vetivetany datsany de toky sady natezany taxi brus tao vilany tao mihitsy ka tsy taxi brus le teo fa fiarany tonton erika zany ve tena ndeha niaraka tamin'ny dada teo ve zany izy taty dery tsy nandeha izy ka nisao fiarany tonton no mitondra ny fiara teo fa fiara ina zany ny fiarandry dada fiara 4x4 raha vaovao be zay sady mahafinaritra amin'ny nandeha taminy a de ina nampitondra ny tonton erika amin'ny dada afaka mitsangana velo ianao sa mbola reraka be sa rehefa neton'ny bebe vao tena anjaridainako ka andahoary aloha hijery andreo zavatra nampitondra ny tonton erika indry e faly be avo tonton mampitondra zavatra ny dada fa taty dery andry dada tena tsy tiako mihitsy ka raha tsy toetra be ndao re ao fa tantanany dada ny zanako tady ho faniny zany dada ao ary aloha miverina eo ampandriana kely ka mandehana moramora efa tsy manina ka ndao amin'izay reto ary hitandrivy Why? Inona daholo ka reo ry dada? Ary tena tiantsika be mihitsy ny tonton zany e. Nitoetra mihitsy no hafa noho ny hafa. Zay no hanambina an'Andriamanitra azy. Dia aiza avy amin'ireo zany ny anao ry dada? Ao ary aloha mipetra eto ny zanako e. Dia avahako daholo izay andry rehetra. Ao ary aloha mipetrahinao fa anao tatitra anao amin'ny fivoriana nataonay ahy e. Eshi, ajanony aho fa makarary ando fotsiny ka. Sady zany mbola maika anao lasopy. Aleo amin'ny manaraka. Tsy anjara volantsika fotsiny aloha tenenina na ho vita na tsy ho vita. Eny ary melohan'izany aloha tia mitaratasy fiomanana nomeny dokotera amin'ny antidinan'ny Lucie. Le vola tenenina fa za mandreraka ka. Eny ray ary tsy eto Madagasikara izy nodidina fa ny andafy. Zay no vokatry ny fivorian'ny dokotera mpandidy satria misy sarisaro no fitaovana amin'ny hôpitaly ka sody amoizanain'olona. Maninona tsara rerika? Fizy no iza no ahita ny andafy? Zara tsy lasana? Mba eno re aloha e. Ka lefa sare, efa mila tsy te eno an'izany resaka izany mihitsy ny sofiko. No zay izy didina ny andafy zay de vola eo amin'ny 30 tapitrisa ariary eo no tsy maintsy homanina amin'ny voalohany. Ahoana tsara? Averiny kilo e? 30 tapitrisa ariary any tsy maintsy homanina amin'ny voalohany. Azonao ve zany? Fa nareo ve aloha efa misy fahavazany? Zay feveranao an'izany re tsy maninona. Ary ny manaraka de izao, olona re ihany no tsy maintsy manaraka azy ihany. Zany hoe olona manomana vola eo 7 tapitrisa koa zany ho an'ny olona manaraka azy. Izay tsy iza fa ny rainy ihany satria izy no akaiky azy. Zany ve rerika tsy efa hoe ndehana mifindrany de sady mitsangatsangana? Marine, tena olona teraka lakosy mihitsy nareo menakafy. Fa mitapininona mihitsy ny sainareo tsy takatra an'izany e. Leo fiainana any ambanivohitra izy de naleo mody manao sinema de mifindra ny andafy. Fa ngamo tsy hitanao tsara io taratasy efa nomeny io e. Ka ny taratasy ny azo amboariny. Raha zalo tsy mino an'io e. Enao marivo salosana moram-bakaina amin'izany. Zay eneny mahavon'ny olona tsy mba tia mamonjy fivoriana toa anao tony. Sady manakorontana be fanontaniana. Ka tsy misy asako saina amin'izany fivoriana izany. De ohatrinona hono ny anjarantsika amin'izany vola 30 tapitrisa izany. Ohatra e,
moa mbola misy anjara le tambavohatra iny koa. Zao hoe valomena datsika dia mizara toy izao. Ny an'ny zokolamato no lazaiko voalohany satria izy moa no Erika, tsy fivoriana eny ataontsika ka hanaovanao resaka toy izany. Ohatrinona ho any anjarantsika dia ampy azy efa tsy izany nanaovanao sentiment ohatr'izao eo. eny ary re 10 mihetsy sy 4 tapitrisa no anjarantsika raha izay no tianao ho fantatra. Fa angalo ho taratasy ty vola e. Sa mitsimponina teny amin'ny sisin-dalana no izany mivolomena azy. Tsy zany ihany anie ny vaovao hoe tonga teo koa ny zandriko faravavy talohan'ny fivoriana. Ie, dia inona indray koa ny angano tantarainy teo? Ny tena marina sika roa mihitsy no dediaviny. Ka na isika, na iza rererika tsy ahoaka. Inona ho any nandehanany teo? Angataka fanampiana ho nisy fa tsy voalohany ekolazin'izy telovavy nefa anao fanadinany. Angataka hoe? Finina daholo reto loza eny soviko ty e. Rehefa nitenena vao niteraka roa hoe ajanony amin'io ny zanakareo fa tsy vitanareo mamelona azy. Ohatra miteny sy mampirisika azy ireny ianao hoe miteraha ihany. Aiza ve na makakaraha isan'andro any ambanivohitra ny atao nefa ny zaza fito be izao. Sady amin'izay totohatra kely daholo. Ny trano tsy zarizary, ny sakafo zara raha mihinana, ny fitafy moa dia efa tsy mikilaoty mihitsy ny ankizy kely mijanona eto an-tanàna. Tonga amin'ilay fitenenana hoe ny ety an-tany tsy miakanjo ny any an-danitra farana ihany. Dia ohatra izany foana ny atao, mangataka lava izao. Tso izany fa tsy ianao aloha ny tratrany teto e. Raha azoko tsara amin'izany teninao izany anie ka nanome vola azy ianao e. Sa tsy marina izany? Ka ny volany ianao daholo no mampirina azy. Dia izay vola saika mba hisotroako kafe kely no nomeko azy. Soa aza fa mba nisy 2 ariary taty amiko dia iny nomeko azy ko. Ka izay mihitsy koa ny sahaza azy. Raha ny tena izy ary tokony vary raika poka miampy 200 dia izay. Ny tena marina rery dera efa nomeko 10 mihetsy ariary be zao izy fa tsy soa lazaiko aminao mihitsy izany e. Tsy ho zaka ny sainao mantsy izany hoe manome ho an'ny sahirana sy mamonjy olona izany. Efa mba nitahian'Andriamanitra mantsy aho dia manefa ny voadina ataoko tamin'ilay mpahary. Ianao mijaly. Finina daholo aloha ny antsondra patron be aty e. Maninona no aty amin'ny restaurant be toy izao no entinao tsy menatra ve ianao mitondra aty amin'izao akanjoko misaritaka sy maloto ary rovitra be izao. Sady izay ny kapa tsy mba misy akory. Tokony mba any amin'ireny vary amintsangana 200 reny ake izany entinao raha patron e. Mahay miresaka mihitsy anie dibe makely ty re olona e. Marina e. Dia ahoana nataon'ny olona inona izao ianao tonga teo? Tsy nakasary anao ary nataony zareo sady nanome vola ho anao. Jereo nge ty paosy kelinao raha tsy feno mihitsy e. Ary fa maninona aloha anao najain'ny olona be ato e. Sady izay zareo indray miarabanao voalohany, indrindra ne retim-piasa rehetrarehetra ato e. Ay ve ka mba miaraba izy zaniko. Mba mandeha ny zavatra koa ngery be makely tony e. Ka tena varinako marina e. Sady jereo nefa efa misy olona roa miandry reo arinantsika ireo e. Anao inona zao reo? Dia iza koa reo olona mirijarija be manao kostara misy 5 ambaravarandreo. Dia misy koa rery amin'ny fiara nandehanantsika. Tena tsy azoko raha patron ka. Inona reny tiana hoanina ry Bema? Diny amin'ny Bema daholo ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra ato. Ka ohatry ny hafahafa amiko anie zao zavatra izao patron e. Fa hono aloha e. Fiza marina renao ty e. Inona ny asanao? Dia aniza koa ilay trano be tsara tarehy nandehanantsika teo reny? Tsy efa misy trano be 3 mitondranao ah? Inona ho any ho amin'ny Bema? Lasa lavitra be ny sainao. Zaho kosa aloha tsy hihinana mihitsy raha tsy mazava amiko ny momba anao e. Manarak'izay inona koa no antony hitondranao hisakafo aty? Zao are. Lazao aloha izay sakafo tia Bema dia sady misakafo tsika miresaka. Ay, tandremin'ny rapantron ary sao dia tsy mazava amiko ny zavatra tiako ho azo ah. Eny re, tsy manaiky mihitsy ry Bema. Dia inona ary natao anao e? Aingana, lazao. Tonga dia vary be iray vilia dia ataovy anana ny laoka. Dia asiana rano mangatsiaka miaraka aminy. Bema, restaurant ny aty fa tsy hôtely tsotra. Mba miala mahazatra ry a. Ka zay ny tiako e. Sady zange izany raha patron nona be. Andraso ary, aleo fa zany no anao komandy. Zaka. Manaja anao tompoko. Ome sakafo faran'izay tsara indrindra aloha ty zanako ty e.
ora patron ahoana tsara le zavatra nylazainao teo voakarakara be amin'ny patron mihitsy anie zany zany mandehana ry zaka ianao ve alan'ny fanontaniamy be meo e ka ahoana voko tsara ve to tsy nahavita ny resaka mihitsy teo fa valinaninana fotsiny ry be ma ka za zany ange patron mitady tsy ho afaka mihetsika nefa za so voasaika niraka anao andovola de ahoana zany nraso kelikely ary aloha e nefa aleo are am'izay mba midina zay sakafo tavela aty ambony nefa ve patron tsy anahirana raha zao poziko zaona de hoengy tsy misy maninona anao zany eo e meo aty ary aiza reto a de io madama manao akanjo menamena io no anaterana azy ohatrizay ora patron a fa ahoany reto vola be omenao reto e ka reny ny vita sakafo no antsika teo ka ahoana ndray e fa mamazovazo fira patron zany sa ahoana e ny raso isaiko vetivety aza isainy eo ry be ma fa mamenatr'olona efatretsy ariary reny de ndanaka ahoana tsara hoe zany ve mividin'ireny sakafo reny sady zay aza mitabataba eo moa e zareo ane raha tsy mome daholo mipiasa mijery anao e tena tsy sanatitra ny ty eny ka mariny be makely ty koa namatsy ary fa vao tsara aloha ny vava fa mbola misy menaka kely tamin'le fromage teo e be maangakangany ka valeo amiko am'izay raha ny zavatra nanontaniako anao teo e zao ary matoa mitondranao aty sady resaka aminao ny tsy ambarateloko de noho ny fitiavako anao sy nitoetra tsara nananao ao anatinao ao indrindra ny ray aman-dreninao zay tena manana fovolamena mihitsy eny fa na de ao anatin'ny fahaseranana azy ary nanahaka azy hatramin'ny toetranao misaotra an'Andriamanitra noho ny am'izany zavatra zany ry be ma ary mba mandiny zavatra koa ne raha patron zany za tapahana aloha ny teniko hoe oay azafady toy izy ary ny fanazavanao raha patron tsy tapahako tsony fa miaino anao ary ahy eny ary tsy fantatry ny vadiko ny tena asako zany hoe comptable amin'ny orinasa raha izay no ahafantarany ahy nefa tsy zay ny tena momba ny asako moa zany ny tena marina kokoa PDG ny orinasa nitsoina hoe gasy mandroso aho zany hoe orinasa ray tena anisan'ny matanjaka indrindra eto Madagasikara izy io ary misy orinasa io avokoa ny faritany eniny misy koa any France any Suisse ary tena zay mihitsy moa no anarany any velany gasy mandroso manarak'izay koa de zao daholo reo trano tondrako anao reo ary ty restaurant isakafoanantsika ty koa be ma de mbola miaraka amin'ny hôtely telo any Tamatave sy Majunga ary any Sainte Marie zy fino ty mampangano haniny masonao azafady tompoko fa feno loatra ny foko miaino anao tsy nampoiziko ianao no tena manana fovolamena tompoko hitako eo anao nitahian'Andriamanitra be toy izao ka zao ry be ma ny antony atsoko anao alefako hiasany amin'ny orinasako any Tamatave ny ray aman-dreninao de ianao na de mbola kely aza hianatra sato fa tsy hanary fako tsony na hitsipona saserany lalana ka rehefa may tsara ianao de omeko toerana ato aza matahotra ny am'izay fahaizanao fa efa misy olona mahay afaky ny ampianatra anao ato ohatray to tsy matendry be ma miresaka aminao ny zahy raha patron lasa mavesatra be mivatako de ohatran'ny fanina zany tsy maninona anao fa toneo ny fonao e na eno ny resako teo fotsiny ianao de taitra aolo aingana sotroy ty raha mangatsika netiko anao ty zay ahoana azoazo misaotra indrina tompoko na azo aina ka eny fantatro ny ao am-ponao ry be ma fa loatra ianao na eno ny teniko teo nefa na izany aza tsy mametsiny anao satria mbola vo hiana zavatra ny fiainany ianao de zao koa ve tonton fa tonga aty aminay ka mbola sahirana kely fotsiny ankiza ry koa de efa masika ry ny tonton koa zany foana sahirana miasa mbola misy zavatra tao maika mandreraka tsy ka efa tonga ry hafa inona nazoko atao anao e
nanahoana ny fahasalamanao zao? Tena miareraka be tonton. Mila zakako mihitsy ny lohako. Manjary be mihitsy. Ka efa hotsabonana zao ny zanako hoe zay no tongavako aty. Akanao sy ny rainao dia andesika. Ka hono ary Erika? Ahoana zay se? Efa feno daholo ve ny volandreo mpiray-tampo reo sa ahoana? Niantso daholo aloha zareo fa tena mbola tsy tonga. Namotsitra daholo ny olona nanany vola. Zany hoe mbola afaka ray volana vao ho azy daholo dia tsy mbola nisy nanatitra na ray aza. Dia ahoana zany ry Erika? Inona no atao? Tena ho faty ny zanako. Inona no mahataitra anao amin'izany? Efa vita daholo ve ny zavatra rehetra nampiomanako anao aloha e? Indray aloha dia efa ely. Ka homany daholo amin'izay ny entana rehetra fa hiaino izao dia izao sika. Ka ahoana nefa ny vola e? Ny entana nefa vao homako ao e. Efa milamina daholo re zany rindrina. Zany hoe zao manana namana manam-boninahitra ambon'izay efa nyresahako dia mba niangaviko izy anao taratasy hanafatra helikoptera amin'ny toeram-pitsaboana ray izay any velany. Dia izy no nyresahana andeha akatsika aty. Tsy maintsy atao nefa ny taratasy mba ahafana manana lalana hanidina amin'ny habakabaka Madagasikara io helikoptera vahiny io. Efa nilamina ny taratasy rehetra dia ery amin'ity ray ambony andrefana no toerana nomeko azy tamin'ny saritany. Fa ahoana ry Erika no ianao daholo ny antoka an'izany zavatra rehetra izany a? Sao dia mba tsy rariny e. Dia inona fotsiny izany no... Zay asaiko ataonao atao fa aza miresaka zavatra hafa itsony rerindrina. Eny ary e. Ndraso fa andamina an'izay tokony atao farany a. Ela be vetsika tonton fa tonga ny Antananarivo. Tsy makany tsony ny tsika fa tonga dia mandeha helikoptera dia any amin'ny hopitaly ikarakarana sy tsabonanao e. Zany ve tsy lafo be ry Erika? Ahoana no... Vita ve ny fiomananao e? Afaka atin'irainy isika dia miainga e. Vita daholo reto ka. Eto zany sika miandro fa efa niantso teo ry zareo rehefa mipetraka tsara izy vao manantona isika dia mijanona ato anaty fiara zany aloha tsika mandra-pahatonga io. Misy miantso any ny telefony tonton e. Dia reo Andraso e. Ahoana tera? Fa aiza moa zany ianao amin'izao oro izao e? Tao tsy nandeha mihitsy ny telefoninanao raha izao. Mbola nandeha nitady vola minona ny vola anjarantsika amin'ilay andefanany lisiany an-dafy re zahay. Maninona tsara hoe azafady? Sao dia misy fahavazana aloha ianao e. Zavatra tsy misy dikan'izany no hamonjanao ny asanao aty. Zay aloha fa hita tamito ny olona iresaka amiko. Raha tsy toetra mihitsy ny tadidezina eniko daholo ny andresaka azy teo e. Efa iny taminy ny helikoptera zareo miandry azy hipetraka tsika dia mandeha manantona eny avy eo. Erika? Ahoana se? Ohatry no mitobotoboka be ny izany foko izany e. Eto ny eo tsara aloha ny fonose fa adidy be ny miandry an'izay any. Dia aza manahy fa efa misy olona maro nolazaika anampy anao any. Efa miandry anao amin'ny hopitaly daholo ry zareo satria tonga dia any io helikoptera io ny vantana. Misaotra betsaka ry Erika. Tena misaotra fa manana fanantenana be ny asitrana ny zanako. Eny se mirary soa e. Andriamanitra ne omba ny dianareo ary hiaro ny ainy Lucie mandra-pahatonga any. Fa nga zany tonton tsy andeha? Rehefa tonga ny fotoana andidinanao dia tonga any ahy e. Mbola misy traitement atao aminao mialohan'ny andidinanao mantsy. Izany hoe tsy maintsy misy ny fiomanana ny fikarakarana ny vatanao. Zay re, soavadina reo mianaka. Aza mieritreritra n'izay resaka arabola zany rindrina. Mifatoa amin'ny Lucie ianao fa izay no andehananao any. Anjarako mikasika ny vola rehetra sy ny fandaminana samy hafa e. Mety ho afaka 5 volana mantsy nareo vao tavaverina. Veloma tonton, dia misaotra betsaka. Eny re, mirary soa anareo Veloma ry Erika dia mirary soa. Ka nanao ahoana? Nahita? Dia ohatrinona? Tsy nisy e, tena kivy mbola vao avy mividy tany any Tomasina ondro zareo dia tsy misy mihitsy ao. Zara ny raha mba nanome firehiverenako izy. Ianao nefa lazaiko hoe aza midy bingo amin'izany e. Avela ao fa manakorotan-tsaina fotsiny. Ny zanany no ataony atsirambina no mitaiza azy ko vola ty apaosiko indray ny tadiaviny lohariny. Efa naharo sakafo elo anao fa ohatrany efa naony izy zany. Tsy navita fa vao avy nanapaka ny voloko dia sahirany e. Aleo any amin'ny restaurant tsika no misakafo.
ka zany eridera tsy manam-bola n'izany. Raha manana ianao dia mandehana misakafo fa zaka fesimo fotsiny dia mahavita ka. Iany ariko, aleo fa hividanako vetivety ianao. Anka, mandehana tonga dia misakafo any ianao fa za rehefa kelikely vao hoany. Sady tsy misy afo mirehitra koa ny ato e, sao dia angatsika eny am-pitondrana izay ihany ny kafe. Lasa ry aloha e. Ary ny raso arahako amin'izay tahako izay tena mahatonga azy mihetsiketsika be toy izao. Efa fantatro mihitsy fa tsy hanaraka zany. Tonga dia malalaka ny lalana zany e. Io ary fa marina ny ayahako. Izy ny fanadala amin'iny. Raso hoe, ary olona tsy vahiny amiko ane izy zany. Tena zao soferana taksi borosy makany ambala vato. Izao sofera. Azoko. Tena azoko. Ny raso aloha alaina sary dia arahana ihany izay dia leny aloha. Odry, fa angamba tsy nandeha nisotro kafe ianao? Efa avy tany aka. Sady tsy asa mihitsy anio fa raha mpitsa vao andeha. Tapitondramo koa mantsy ny konzena laiko e. Dia ahoana ny volan'olona zany? Fa nga tsy tady an'izany indray ianao? Tsy maintsy akavansy any am-piasana ihany na aka volany amin'ny banky dia alotsy kelikely amin'ny karamako andoavana an'io aditsika io ko. Aza miditra amin'izany rerika, tadiava hevitra hafa. Zany hoe efa misy hevitra hitanay ihany ka. Satria tsy nahavitan'ilay vola daholo ny mpiray tampo dia tsy maintsy mila misonianareo nefa le izy vao azo ataoko. Fa mikasika n'inona nefa zany e? Tsy maintsy amidy ny tany maromaro amin'ny fianakavianao no hanavotana ny Lucie. Tsy misy hevitra zany. Avelao amin'izao, tena mitady anadala koa ny zany aretin'ny kala Lucie zany. Maninona koa nefa raha velo fateny dia samy miala e. Matsiravina tsy. Aza dia miretirety toy izany re. Fa nga mody zanaky ny anadahanao izy iny. Anadahako tokoa indrainy. Saingy anadala-tsangana fa tsy ray kibo aminay e. Adalana koa ny eny dada sy ny taiza olo ohatr'iriny e. Zao lasa manadala fotsiny. Ary zay vao mazava amiko ny zavatra rehetra. Tena tsy mba manana fohantr'olona mihitsy anie ianao te izany dery. Hita mihitsy hoe tsy mba nandalo fahoriana ka tsy mahatsapa ny fahorian'ny hafa. Ary aza be filozofia fa mandreraka e. Rono ahy, dia ahoana tokoa moa izany raha tsy feno ny voalitsaboana ny Lucie. Ary raha sanantsika hoe maty araka ny filazanao tokoa izy dia ahoana? Dia izay zany, inona ny azo atao amin'izany? Homanina melo fotsiny ny kafe sy siramamy amin'ny fiandrasam-paty dia izay. Tsy mahazo maka sarotra izany fa sarotra amin'ny fiainana. Ndeha hanamboatra zaridaina aloha fa eo ianao ka. Zay fa lasa. Ary ohatry misy olona mitady anie ianao zany e. Io ivelany io? Oay, sao dia mba misy zavatra atao zany. Ny raso aloha mpandrosoky ka. Tonga dia homany vy aloha sy toy ny olona io. Aza saina miditra aty fa mandrebireby fotsiny. Any ivelany ihany nareo miresaka. So koa dia olona angataka ka handany fotoana fotsiny. Ndray ary, lasa aloha. Fa ahoana raha patron? Tao tsy mivoaka tao ilay antsy maranitra iny? Asa mampime io moro be mafatsy. Ka nanahoana misy an-tany aloha e, nilamina ve? Efa hitako ka, tazako tsara mihitsy ny tranony. Tsy namelako hatramin'ny farany na dia ny vilivily be aza. Sady manana motocross be zay raha namana. Raha namana ahoana koa e? Zay zany e, misaotra anao. Ka ahoana? Mety tsara ny formation tao amin'ny restaurant tao. Zaka ny lohantsika tsara aloha hatreto e. Mora rehefa tena mifantoka. Sady zay le raha misepa-pianatra koa ny raha patron tena mahay mampita lesona tsara mihitsy e. Milamina zany e. Mino fa ho vitanareo Joely formation voalohany io aorianan'izay mantsy tonga dia mandray asa dia mba mandray vola amin'izay e. Ok zany raha patron milamina e. Zay aloha fa mandeha mividy laoka dia ento any aminareo any. Dia asevy miomana izy mivato fa mankatelo andro mandeha mamonjy asan'ny Tomasina. Efa vita ary ny fiomanany zareoko. Fa ny mampanazy fotsiny dia hoe ahoana raha fantatry madamo izao programme izao? Ay ve, tsy ho vanta-mandrakizay izao ka. Zay ary aloha fa aleo andeha. Aronao ary Erika? Ahoana izay? Tao tsy haino intsony aho ilay resaka Lucie e. Fa ahoana? Na ianao aza tao tsy niteniteny an'izany intsony. Fa nga efa sitrana sady sa tsy voadimy andro akory ve izay no... Tsy misy vola dia tsy hitsy ela zay ny.
ny tany tsy mety lafo, ianao raha teo tsy mety manosony, mipiraita-po aminao koa tsy mety mandony vola fa milasa fa sahirana daholy. Miandry ray vola anao vao tonga ny vola, dia inona atao amin'izany? Ka maninona nefa raha mba jerenany ambanivohitra any? Aleo marina aloha ianao alefany dia mba mijery zava-misy any. So sanatria ka misy zava-toza miseho any nefa tsika tsy mahafantatra. Eny tsy maninona izany. Ka raha oviana izany no andeha? Aleo raha-pitsy marainy, mbola misy vola kely indramiko izay mantsy mba ataonao saran-dalana. Marina mihitsy izany aleo ary andamandrarako aloha Zao ry dera, tsy aloanao ve mandeha moto dia mba tsy sahirana? Ie, sady mahita moto azoko resahana mihitsy sy tonga dia milamina izany. Dia iza no hiaraka amiko any aloha misy sécurité amin'ny restaurant izay no alefako miaraka aminao. Mino aho fa efa hainao tsara mampiasa ty telefaonina fangalana sary ty Efa haiko tsara rehindra patron. Dia ahoana ny atao zany? Zany hoe zao mandeha moto nareo miandry izay ingany eto. Avy eo mandeha faran'izay mafy any amin'ilay lalana varatra mamakivaky ny tendrombohitra izay nareo. Efa hitan'ilay sécurité hitondranao. Ataonareo zany izay atongavana melo any dia maka toerana ao an-trano anao. Jereo tsara ty plano trano ty misy toerana azonao hipetrahana sy hafenana tsara ao. Soromelo amin'ny fotoana ny feon'ny telefaonina sao dia aneno tampoka ao. Azoko ny misy ora patron aza matahotra ianao fa haiko tsara zany zavatra resahanao zany. Eny ary maiza miafina tsara mba tsy simba nitetika rehetra. Aza tory daholo ny sera patron fa manjary tsy miasa. Eny ary ndao aloha isarakito. Vita mantsy mission io dia andeha ho any an-dafy hamonjy ny fandridinan'ny Lucie. Sao dia mba tokony hoentinao any raha patron. Mba teo any an-dafy koa manko zako. Raha vao vita tsara mission ataonao any dia entiko manaraka ianao Merci raha patron Zany ka efa manao nety tsy ho zavatra mihitsy mikarakara anao Ka zany miasa be ma. Zay ndiana amin'izay miomana dia tia ny karamanao roetsy ariary iny. Sao dia mba be loatra ty raha patron asa tsotra kely zany ve dia tia ny vola omenao? Ahoana indray ary ty kristianina mandafanomezany ty Marina tokoa aloha zany kristianina ny tena. Aleo rehefa ataoko any anatin'ny portefeuille ty dia andeha Efa mihetsiketsika mihitsy eny ry be mitony. Jereo fa na ny portefeuille aza tonga dia vrai cuir mihitsy. Efa enjana ka. Aza be resaka eo anao raha patron. Ianao ihany iny mampianatra hoe rehefa manao zavatra dia mba raitra fa tsy reny tsy misy dikany reny. Mandeha ny fotoana fa andao amin'izay reny. Reny io fa niainga. Aroatra ny hafahafa ny zany fomba fipetraky madame tery eo ambony moto zany. Nefa raha patron mbola mijery eo am-baravarakely io. Tena ohatra mahatsiravina mihitsy mijery an'ity madame ty zany Efa tsy taitra aminao intsony ary dera. Hitako zao fihetsika zao miandry izay fotoana omen'Andriamanitra mikasika antsika sisa dia zay. Zany efa tsy teny aminao mihitsy hoe ndao hisaraka. Sarotra be zany. Avelako andeha amin'izao fotsiny aloha. Tsy haiko hoe inona ihany mbola tsy ampy aminao no manao an'izao toetra mahatsiravina zao ianao. Efa nataoko daholo izay rehetra sitrakao, izay rehetra mahafa-po anao amin'ny zavatra rehetra nefa mbola mahita an'izao lalana ratsy zao ihany ianao. Tsy ho zakanao mivalina zao zavatra zao fa miomana. Ato kosa mety tsara ny fiafenana ka. Zany hoe tsy maintsy hiditra ato ry zareo raha patron anara-maso ny zavatra rehetra fa tsy mahita hoe misy olona ato. Nefa mialohan'ny tena efenana aloha dia aleo apetraka ato daholo reto famantarana samihafa reto Zay.
Ndraso aloha zao a. Ty zany ny trano misy azy. Tena tsy misy olona mihitsy ny ato zany e. Fa nakaiza ary. Allo idirana dia ho ita eo e. Sady efa misy lakile hafanomeny Erika aty amiko. Diso tetika tanteraka ny ara izany e. Tena tsy misy olona mihitsy eto. Eto amin'izay ary. Tena ohatrany tsy misy entana mihitsy ny ato zany e. Raha tratrako tato aloha dia vitako mihitsy fa mitady andany vola sy mitetika ny andeha ho any an-dafy fotsiny tsotro izao. Sara tsy lasaniko izay aretina tsisy dikany no entina ny an-dafy. Izay koa dia miesona daholo ny olona rehetra. Tena efa misy fahavoazana mihitsy marina ka. Ohatray, arena koa toy ny taratasy ambony fandriana toy. Ndraso hoe, loza marina. Tofera-pary izy zany. Anisy, savy lasa namonjy fahoriana zareo. Ieza ary zany ty maty e. Oay, to Lucie? Ie, tena Lucie ny atao anatin'ity fera-pary ty. Io mihitsy ny sariny. Tena maty zany kiala marina. Maty amin'ilay aretina nahazo azy iny ve? Ary ahoana ary tsy nampandrindriny e. Raha azoko tsara amin'ity daty iny zany dia efa voalevina ny razana e. Dia mety lasa nandeha niala tato amin'ity trano ity indrina. Dia nakaiza? Vita ho azy zany e. Ese, oaizy io koa nefa e. Avelo ho faty any e, amin'izay koa tsy mandany vola. Iny koa na be raharaha eto, mandreraka. Azo vidéo daholo aloha izay ny zavatra rehetra. Sady izay tsy mahay miteny moramora fa mitabataba tsy mahalala koa hoe avo asy anie izao fihetsika sy keny ataony izao. Ndao hiala amin'izay zany fa vita tsy natao ny zavatra rehetrako. Arabaina aloha tonga sorobe ma. Misaotra indrina re patron. Ady aiza daholo izany ny porofo-rehetra tamin'ny asa nataonao aloha. Reto ary, dia jereo milamina. Tiany écouteur. Ka nanao ahoana ny dianao tandritera? Nanao ny Lucie kely tao? Tao hoe nametany any eo ny toerana misy azy io e. Izay filazan'ny olona tany. Avy eo ry zareo lasa nandeha mifindra monina. Ary efa sitrany ne izany Lucie fa tsy narary tsony e. Sa ahoana? Izay mihitsy aloha raha fandiniako azy e. Satria na ny entana ao an-trano ary tena tsy misy alalana hoe ao indrina no mipetraka. Ary maninona ary zareo ry derany tsy mba niantso akory e. Efa miteny anao fa olona tsy milamina ireny. Tetika azona vola fotsiny ireny dia mody marary eo. Sady anaovany sinema nareo dia misaritaka daholo. Raha zany anie ry dera tena lasany any daholo zany ny taratasina tany sy ny taratasy trano e. Sa ahoana ozy ianao? Azo antoka tsara mihitsy fa tsy maintsy izay e. Fetsy anie ry ndriny izany e. Tena olona tsy manjary mihitsy. Dia inona ary natao amin'izany ozy ianao e. Tsy maintsy mampiditra congé indray zany mandeha mitady azotro. Tonga dia alaina any ny taratasy tany rehetra rehefa hita izy. Zao manko manao hevitra apidaka any ka ho lozako. Marina mihitsy ny ianao. Ampidiro ny congé dia tadiavo izy. Ary rehefa hitaka azo ny taratasy rehetra dia aleo amidy amin'izay lova rehetra dia zaraina ny vola. Aleo izay tokoa natao ka. Azo zany fa tsy nanome vola azy a. Fa raha tsy zany angamba dia asa fotsiny. Ka nareo ne miesona daholo e. Anaovany sinema dia matory atoandro. Lazaina eo izay rehetra tiany lazaina. Avokoa dia mino. Ndeha ho any am-piasana aloha apiditra congé indray zany raha izany ko. Tonga soa tonton. Misaotra kia. Ka nanahoana ny traitement alohan'ny fandidiana ry ndrina? Efa mandeha miadana tsara ka. Ary raha ny filazan'ny dokotera mpandidy dia tsy misy olana mihitsy ny fanidiana. Sady efa ampy sy manara-penitra tsara ny fitaovana. Dia nanahoana ireo olona nasaiko nanampy anareo taty aloha e? Tena mikarakara be mihitsy ry zareo ka. Dia ahoana aloha ry dera amin'izao maka aty izao e. Inona ny tetika ny ilanareo tao an-trano tao ka? I be ma ny tompon'ny ati-dona metrapetraka azy tao e. Tonga dia fanina tanteraka mihitsy venao ka ahoana? Zany mihitsy raha patron. Erika, Ahoana se? tena mitady tsy azo aina mihitsy anie za zany e. Marina e. Io le efa nitenenako an'izay foana. Tone tsara ho any fo dia aza taitaitra fa sao dia tsy ho vidy ty fandidiany ity. Marina e. Very maina eto anie ny zavatra rehetra ry ndriny. Marina tokoa zany e. Azafady ry Erika. Tena titena tokoa raha tsy mitandrina amin'izao zavatra izao. Ianao ary ty efa manao ny aino tsy ho zavatra manampy anay.
sady tsy vitan'izay fa mbola oka izay fa mbola miatrika adygoavana ne sika mahirezy ianao ndrasoloha fa misy dokotera miantso ianao mihitsy no ilainy fa mandehana aloha efa misy mpandika teny miaraka aminy io de kalma tsara ianao a andraso io ary aloha e mety misy vaovao ngamba matoa izy nivoaka atao amin'ny efitrano fanidiana ataoko misy zavatra tsy azoko mihitsy ny zao diany erika izao e efa hoerinandro ve mbola tsy miverina ihany tsy hoe nakaiza na nakaiza ato nefa tsy misy volantsony fa laniko nanaovako volo sy nividianako andreo akanjo ireo daholo ny telefonina tsy mandeha tena tsy hitako toy izay atao ka jaoko lasa nitondra fiarany ambanivohitra be any dia tsy mandeha ny telefonina ny volo nefa tsy maintsy amboarina tena mila manova fomba fitana fa tena tsy lamy misy izany ka nanahoana izy torindrina avita somatsara ho ny fanodiny e zany a saingy mbola tsy taitra vokatry ny fampatoriana natao taminy lisi zany hoe efa tsy misy atahorana tsoka de misaotra an'andriamanitra zany ko ono ay mety afaka adiny firy ny voataitra izy ho ny dokotera raha ny filazany teo aloha de mety amin'ny 3 any izy vao hotaitra e ka mbola ho ela zany se fa andao aloha isakafo fa ono ary erika ahoana se zay fa olona avaiza daholo reto olona tamyreto e ary ahoana marina momba amin'ny be mity mila fanazavana avy any aminao mihitsy aka tsy olon'olom-poana mihitsy ianao matoa mavita an'izao zavatra zao a ay ve andao aloha isakafo de ihany miresaka sady efa iny taminy koa ane be me avy mividy akanjo tamina tsy sy ny sekreterako sekreteranao ahoana aty andafy eny sika zao fa tsy any Madagasikara e savy nanaraka anao aty izy ndao aloha de azava aminao zavatra rehetra lozy tia marina mafy tena tsy misy vola mihitsy ato na dia ariary aza dia inona nataoko efa tapitra nangalana vola daholo ny namana rehetra nefa ny amerenana an'izany koa zao mbola tantara erika ty tsy hita maty tsy hita velona jy fisy da miakatra ny tohatrano to sady tsy mandondona ny tsy miantso ry vino ty mahavalaketraka anao ambony seza eo erika dia zao ve anao vao malala mody e manahoana aloha ianao salama tsara ve zao koa ve dia ho salama aminao ary manina moa zao ianao vao malala miverina sady zay tsy mamelona telefonina mihitsy ahoana koa ary zany firesako zany tsy mba manontany fahasalamana ianao tsy manontany hoe nanahoana ny dienao tany fa ka hamon'olona mihitsy ianao raha izao ka sady tsy misy fomba hisarzena telefonina koa ane ihany fa misy sakafo eloha ao efa tena nona mafy mihitsy azy zany inona koa ny sakafo ao tsisy volantsony ao na ariary zato ary sady tsy maintsy nindram-bola tany aman'olona fa raha tsy zany ngamba maty mosary tato de ahoana zany no amerenana n'izany folo zany ozy ianao fa za ve miasa aminao sady fahadisoanao koa nge zany iza no anteneko amerina n'izany volo zany aminao de ahoana koa moa zany zao ty asanao ty efa tany de tsy voaray hiasa ntsony voaroka zay ny tena marina ary tsy mahazo miasa ntsony nanomboka androany fa ino ny toloza lasainao ty erika de inona zany zao moramirainao mihitsy ne izy zany de ahoana zao efa hita ve zany le taratasy nentin'le teraka lakosy iny sa ahoana inona koa no hita eo na adio ny ranony tany zary saika tratra ny orana tany zay re zany filotsany efa loza amina tambo mihitsy nety miditra atao trano ty de inona zao zany nataonao aiza no hiasa rovina voandraika rano sarotra be ny raha matoty izy mitady asa amin'izao zany raha hita aza tsy hoe miala androany de ahita asa raha pitso de andraika rama raha afaka pitso to tsy taitra mihitsy any ianao zany sa efa maika iovalasy zato izy zany hoe efa nisy olona ambany resahako ihany aloha taloha no diko teo mahita asa ao nisy sady vetivety tsara kosa zaniko de mba asa inona ho zany lazainy mivarotranana na koa mivarotra charbon etsena maninona tsara so de efa misy fahavasana aloha ianao atao ino ny zany asa zany hivarotra charbon na varotranana
rehefa mitapy tsy milaza fa ianao koa re dia efa miakatra fo ka mba azahoana tombony eo amin'ny 3,000 isan'andro eo aneho ny mivarotra an'izany saribon izany e 3,000 isan'andro ve dia isy hohanina aminao e tena tsy mety amiko izany sady tadiavy mihitsy koa aloha izay hamerenana ny volan'olona ny indra mahafaty izany fa baraka e fa ohatriny aloha ny fitambaran'izany tany amin'ny zavy 5,00 sy 2 hetsy ariary maninona dia reto efa niraisiko reto daholo ny anaran'olona nangalako vola efa misy numéro ana telefonina koa reo rosy tia marina mafy dia izany mila mandinika an'izany fanapa-kevitra izany ary rika fa tsy mety amiko izany aho ary maninona moa ianao raha ohatra ka mitady asa e mety tsy havitantsika mantsy izany 3,000 ariary izany araka ny teninao sa manakory za ve nitady asa zay mihitsy sao dia efa marary saina ianao tsy miditra amin'izany aho e ary aloha azy avy ako aminao tsara fa mila miady an'izao vehivavy izao velomina fa tsy hitady vola mazava aminao tsara koa ngapy izay eny ary ko ty aloha misy 10,000 ariary dia mandehana mihinana mofo gasy sy misotro kafe aloha ianao izay aloha ny zava-misy tena efa manao tsinitsinina na mihitsy anie ianao izany e ka ino no misy aty e zary izany efa tsy hinana raha tsy lafo ty ordinateur tiako dia omeo elo ao no fa sao dia ilena any ty zavatra ty ndraso e aloha aty amiko ty kosa kay misy ary zatoko mahazo mofo gasy ty misy anaovana vatsy an-dalana mahatsiravina mihitsy izany raha olona marina zay aloha fa mahazo to misotro kafe sy mofo anao e esy mety aminareo fe ty trano ty sa le any ambobao no tianareo hipetrahany tsy maninony ity ka sady malalaka tsara dia ahoana nefa nytoean'ny programa atsika rerika aleo ataontsika milamina tsara ka araka ireny efa nazavaiko anareo teny ambony fiaramanidiny ireny tsy misy atao midila mihitsy ny paikady samy hafa rehetra na iray aza enindray ariko ka roviana zany no atomboka tonga dia anio ihany ka efa voalamiko anie ny zavatra rehetra e manatanteraka fotsiny sisinareo mila tsy tamana tamin'ity trano ty mihitsy ary erika ka aiza ve dia ohatr'izao foana ny ainana ato leo aka ka tamena vy rehetra aminao e afaka ho aiza amin'ity fiainana ianao koa nefa tenena hoe mandehana miaraka andry be ditra fa remy manana sera vetivety aiza rerika misy volam-pianatona anao fotsiny eo raha tsy miezaka ianao a jereo ne ty akanjonao e sady rovitra maintin'ny sarbon ny kapa amin'io sady mivilana ny loaka mety ianao fa tsy milaminy ty resaka ty ka efa nisy olana hitako asa hafa izay nefa mbola eo ampandiniana azy zao e ka asa inona ao izany mbala zao e ety chauffeur na taxi bosy makany Ambalavato maninona tsara ohatra e ety chauffeur aho a za ve dia tsy azo dry fa nga tsy mety aminao le asa ety chauffeur hitako no lasa saina tampoka teo ty ianao e tsy mety ka aleo asafa fa tsy milamina izany dia izany chauffeur araka aminao any ka ay izao sady mbola tsara le fiara mo tsara karama ihany koa tena memidina ihany ny azafena an'izany rerika e mba mandiny tena ka tsy hitako tsony izany izay atao raha izaniko mety aminao angamba dia mandehana mihitsy ianao aloha mitady asa ho ahy dia izay rehefa hitanao fa mety amiko ve tsy miditra amin'izany a sady za koa mbola nomana ny akanjoko entiko any amin'ny anniversaire any namako dia me vola aloha hividanako famezana hoentiko any 4,000 ariary ny eo dia vidiano sakafo ny 2,000 dia ento any izany ny 2,000ko sa ahoana fefa olona lany endratra venao ty aiza mifirehako le retour dia ahoana izany le famezana ka tsy misy aoko inona no azoko atao ao zary ny mbola hividy crédit atsoko an'izao e ay marina tena tsy aty aposiko tsony le numéro an'izao losy ty hono ay sao dia mba misy numéro an'izao lohany aminao any e sao dia fakondrana koa tianao ty ataoko inona numéro an'izanytsao izany fininako moa izy ary azaverinao amiko tsony za fa matsiravina e za ve mahalalaka nareo ohatra ny fantatr'olona be izanyko dia raha fantatr'olona dia ahoana reto aloha ento daholo ny 4,000 raha tsy ampy dia mandehana mba maka entana any an'le varotra vaovao iri-pitatsimo efa andresako mantsy izy hoe rehefa tsy ampy ve mba afaka maka entana eto zay dia tsy nametrakolana izy dia nitana zany makany ianaoko karaha izany eny tsy olana e sady hitako matanjaka be io tseny io eny aho izany maka zavatra ataoko famezanako mety zay ka
Ndiana sao dia tarakeo anao e. Ka ahoana ny anao izay madama? Manahoana fisiany mba hitadikely ny olon-dehibe ato aminareo ato ny azafady e. Tsy misy olon-dehibe izany ato ka. Izany no mpiandraikitra ity tseny ity. Fa ahoana ny anao izay? Ka olon-dehibe mihitsy ny ilaiko e. Ka lazao amiko fa mahavaolana ahy e. Ohatray. Fa tsy ianao ve ny vadin'ny Monsieur Riky? Izy indrindra ka. Maso ve mandroso sa za mihitsy ny efa miasa sany e. Ohatra mitovy be amin'ny be malepitsisina fako izany ity lelam-pivaritra ity. Finona ny malasa sainanao ao madama? Tsy izay antony dia anao no lazaina fa za indray nataonao tsara jery. Oay, azafady. Tsy izany fa saika mba haka entana e. Madama, inona marina no tiana tondianao e. Toa sady mandinika be ahy ianao no teny hoe saika haka entana. Raha azoko tsara anie madama, mbola tsy tapa-kevitra ianao raha izany. Azafady ary e. Mojeren'ankizy koa ty mpivarotra ity fa tena maditra be izany. Sady mety tsy ho be mamitsy aloha e. Aiza no aiza be mamivarotra ohatran'izao. Olona tsy nianatra ne be miny e. Tokony mbola tsy nankatilo anao madama raha tsy tapa-kevitra tsara fa iloazanao midanaka eo fotsiny e. Sanga misy olana ny toelabe anao ridera. Manahoana anao Monsieur Njara? Ahoana hoe Rerika? Ankizy io ve dia ataonao Monsieur Njara? Asa manao tsinotsinin'olona eo ianao e. Patron be ne io e. Ary tena izay mihitsy ny anarany, Monsieur Njara. Fa ahoana? Misy zavatra eritreretinao anga? So fa tonga ianao Monsieur Rika. Inona mihitsy natao an'ity olona aminareo ity fa iloza midanaka fotsiny eto anoloan'ny tsena eto ane? Azafady re Monsieur Njara. Izany hoe mitady fanomezana entiny amin'izany aniversera ny namany izany izy. Dia izay no nampandehanako azy aty aminao. Otry, ay ve madame e, salama to? Madomzely Sophie marina. Ay ve nao tao e. Azafady fa tsy fantatro. Ohatray, fa tsy... Tena marary mihitsy ty madame ty izany Monsieur Rika. Toa taitaitra be izany. Sa ahoana Sophia? Toa taitra be anao mahita azy. Efa teto nga izy sa... Ka efa nakaentana teto anie madame io e. Dia hoe ateriny eto nefa tsy nateriny akory. Entana efa hoenin'alina izay nalainy teo. Laza izy fa... Ahoana tsara hoe azafady? Za ve nakaentana tamindry teto? Ie, ianao mihitsy ka. Tsy detra akory ny anaranao. Jereo tsara fa efa nisoratako tamin'ny karine io ny entana nalainao. Fa entana nataonao inona daholo izany eninalina izany dera. Tsy mba niteny tamiko akory ianao tena tsy azoko mihitsy izao zavatra izao. Marina e. Aleo mihitsy andeha ka. Hoaiza ianao e. Asa vao amiko aloha ny anton'izao zavatra izao. Ka tsy misy fantatra izao e. Lasa, ataovy eo izay ataonareo. Sady sao dia matotoa koa reto mpivarotra reto fa tsy olona e. Finaritra zavatra hitako androany ity marina. Sao dia mba marary marina ray e. Tena mitovy tsy misy valaka amin'ny be mamitsy hoe Monsieur Njara io. Ahoana koa toa hoe Mademoiselle Sophie. Tena mitovy be amin'ny Lucie zanak'indrina. Nefa ny Lucie efa maty. Finaritra zavatra hitako androany ity marina. Sao dia mba marary marina ray e. Tena mitovy tsy misy valaka amin'ny be mamitsy hoe Monsieur Njara io. Ahoana koa toa hoe Mademoiselle Sophie. Tena mitovy be amin'ny Lucie zanak'indrina. Nefa ny Lucie efa maty. Sady izay efa hitako tao an-trano ny feraparan'ny laza ny fahafatesany Lucie. Ary raha zareo marina ireo tamin'ny fomba ahoana ny nananany andreo fananana be ireo. Raha ny fandiniako azy indray mijery aloha dia any amin'ny 20 tapitra izany ny vola mihodinao. Ngeza ny ilay tsena e. Tena ngeza. Ao daholo izao karazany entana rehetra izao. Ary dia izany lazainy hoe naka entana amin'ny totaly enin'alina ariary. Tena menatr'olona teo fotsiny a. Lozy tia marina mafy. Tena lozy. Sady izay be olona be ny naheno ny resaka teo. Dia ahoana? Dia inona nataoko izany? Tena mitady arary mihitsy izany lohako izany marina ka. Tena tsy mahatonga any amin'ilay fety any ka. Tsy hifantoka amin'izany akory ny lohako. Aleo matoritory makaina. Fanga tsy andeha ianao nilozanao eo indray e. Mandreraka be mihitsy ny zavatra androany io. Tena olona manendrikendrika mihitsy ireo mpivarotra ireo.
dia inona izany no fanarahanareo tao? Tsy maintsy mikarama makarano amin'ny bidon isa-maraina dia mamana kisoa dia manamboatra zaridaina. Zay vao mandeha mikarama mivarotra charbon. Zany kosa ve dia mba ho rariny Ka rerika? afaka ho aizy eo koa anefa e. Tonga ne zany dia fanambakana tsotra izao e. Sady zay mbola fanandevozana koa. Fa manina nefa raha raketina ihany ilay chauffeurna taxi blosy e. Efa niantso azy teo fa tsy raikitra indray le izy e. Fa hoany e. Sady ohatry ny tezitezitra be zany izy mamaly ny antsoko. Tsy haiko hoe inona ny antony. Sady mahagaga any e dia nahafantarany ianao e. Mba mitsatoka koa ne izy raha izany e. Iza mahita an'izany dera. Efa tsy raikitra aloha iny dia mionona ahy. Sady zay mandatsalatsa be ao anaty telefônina. Fantiny hatramin'ny hoe mpivarotra charbon aho. Misy zavatra mihodinkodina be ne zafenantsika izany rerika e. Efa mba nandinika an'izany ve ianao? Tsy haiko aloha e. Aleo andeha hamonjy karama. Reto misy sakafo aloha dia karakarao fa mety hariva be vao tafody. Taiza ianao nahita vola vitanina sosisy? Ka mba nisy karama nataona entana kely izay dia izay no nataoko e. Zay fa lasa aloha. Avelao aloha andeha elaela vao mandeha makao ah. Leo aloha iantsoanjao mihitsy fa misy zavatra tsy azoko mihitsy ka. Raso aloha fa misy mandondosy izany. Manahoana kiry dera? Ha! Aiza daholo ny taratasy ny tany, ny trano. Ratsy izany dia misy levony eto androany. Ndraso loha e. Aza mora misendoatra be toy izao aloha ianao. Tsy valiana akory ny arahabako fa tonga dia miakatra afo be ianao. Ka tsy misy raha reko an'izany e. Ka mba hen'olo za fa misy vaovao tsara ny eo omeko anao e. Sao mantsy miverina tampoka eo erika ka ho sahirana eto sika. Alefa sao renoko aloha e. Zao a. Efa lafiko ny tany a. Ary any amiko daholo ny vola rehetra. Faharoa manarak'izay a. Aty amiko ro azonao anjao. Ahoana tsara hoe. Moramora aloha ianao e. Aza mora miakatra ohatriny eo ianao fa mba milamina tsara aloha. Ka ohatry ny hafahafa ne izany resaka ao izany e. Tsy te ilavaniny aminao ary dera. Rehefa tsy afaka ny hainao anahy ianao a, dia sokatra ny vavako any amin'ny erika fa tsy zanany eo tidinao fa zanako zao. Mitady anorana. Sady ohatry ny hafahafa izany. Zay filazanao azy ihany tsy maniny e. Mazava ve? Alefa sao ny resaka ao fa miaino aho e. Mba jerekery hoe ty taratasy ty azafady. Ohatray? Fa ahoana koa ty? Tao taratasy manambara fa tsy miteraka erika. Hitanao tsara io sy nian'ny dokotera nanao analizy io a. Jereo tsara e. Dokotera Manda. Sady zany ny hitanao ao. Fantatro tsara izy a. Dia inona no tadiavinao amiko mba handiako ny vavanao e. Tsotra kely ka. Fantatro tsara fa manana firavaka volamena maromaro erika. Nomeny ray aman-dreniny azy fahiny. Gourmet roa a. Kavina volamena 4 ary pielatra volamena 2. Ka mba tsy sin'ny olana dia alaivo ireo dia omeo ary angina mandrakizay a. Aniraka angatra izany ianao? Tsy misy raha rahiko an'izany e. Sady tsy hitako koa misy an'izany e. Hitanao tsara io fa aza mody fanina eo ianao. Ka zao no izy a. Omeko 2 minitra ianao akanao an'izay. Fa raha tsy zany a dia asaiko alaindreo mpiambin'ireo zany volamena zany. Avy eo atsoko erika fa namidinao ny volamena dia higadra ianao. Ndraso ary e. Tandremo fa tsy misangy aminao amin'ny fanapahan-kevitra raisy koa a. Minitra no miresaka eto fa tsy ilozanao midinkodina amin'ny efitranonao ao. Lasa rehefa ndraso vetivety aloha. Vizaka mafy mihitsy azy zany ry dera ka karakarao aloha ny sakafo ary fa efa nono zany. Fa angany nisy fotoana ny karakarana sakafo teo e. Mbola nisy naleako kely izay dia voainganao teo koa ny tonga. Fa zao ry dera. Misy olana goavan'izay ho tany am-piasana dia nampanatsony letaleta ao a. Fa ahoana? Nisy vola teo amin'ny 10 tapitrisa ariary tao ny tsy hita tao amin'ny compte tao dia izay ny netsony ahy amin'ny maha-comptable. Finona ihany ty zavatra mahazo anao ty erika. Tsy misy resaka fanontaniana intsony zany ry dera. Fifamaliana tahaka ninona nisy tao fa tsy afaka nanoatra ahy e. Sady efa niantso polisy ry zareo. Nanome fehim-potoana 5 andro ahy izy hamerenana an'izay vola izay. Fa raha tsy zany tonga dia migadra. Ka amin'ny fomba ahoana koa namerenana izany vola be izany e. Efa mba nieritreritra an'izany dia tsy maintsy manao an'izao fanapahan-kevitra izao e. Hoe ahoana?
misy firavaka volamena le tany amin'ny dada sy neny reny aho amidiko dia anerako an'izay. Iny aho fa efa fantatra ao tsara ny fisian'izay e. Loza marina, inona no lazaiko amin'ny Erika eto? Eo aloha anao fa akan'izay vetivety e, sady efa ho avy eo misy anjara sy mademoiselle Sophie hividy azy. Azafady hoe ridera. Ahoana izay? Misy ilainao ananga? Nakaiza daholo le firavaka volamena tato azafady. Toa tsy misy mihitsy ato na iray aza. Aingana anao Monsieur Erika efa maika hamonjy ny tsenanay zahay a. Firavaka volamena kely izany ve nametrapetrahanao anay eto? Manontany anao anay zary dery. Nakaiza ho le firavaka volamena tato? Fa ohatrany ahoana nefa le firavaka aloha e? Inona ny marika aminy azafady? Misy marika ER daholo izy rehetra tompoko. Azafady hoery Monsieur Erika, tsy maintsy sokatra ihany ny vavaka raizao. Fa ahoana mademoiselle Sophie? Misy inona? Ka izany anie no varotra mora be andreto firavaka reto taminay e. Roa tsara ary monja ny fitambaran'ny vidiny. Azafady hoe jereko kely zany mademoiselle Sophie. Reto, jereo sao dia za kosa ny diso. Ahoana reto ridera? Ah? Tena mpamosavy malemy mihitsy ianao ty a? Vitanao? Tena vitanao no nandripaka ny fananana tato an-trano? Oka kosa aloha e. Tsy mba... Manginy ianao. Ary miala tsiny aminao ridera fa tsy maintsy sokatra aminao amin'izay mivavaka an'io. Ary sasana va nareo angaretony eto a? Zao no izy. Niesaky ny nandefitra sy ny tianao ridera. Ary nitsapa ny tena lala ny fitiavanao aho. Saingy fitiavana ny orona teo ambonin'ny volana ianao ka tsy mety amiko. Betsaka ny fitsapana nataoko anao mba lalako ny tena fitiavanao. Saingy tsy hitako nisy tanteraka izany. Ankehitriny ridera dia feno loatra ny kapoaka. Narary Lucie hodidiny. Tsy mba nahita fitiavana sy fohantra taminao a mikasika an'io zazy io. Visaky ny asa tsy mba nikarakara ianao. Nomeko anao ny vola be tsy nisy fakasitrana taminao. Ny vola foana ny masaka tao aminao. Ny zavatra tiako ampahafantarina anao ridera dia izao a. Za daholo nanao andreny mpakady rehetra iny ny zako toetranao. Ary porofon'izany zao olona manoloana anao zao. Io mademoiselle Sophie io ridera ny Lucie zanaky ny Rina. Ahoana tsara hoery? Manginy ianao e. Ary ampahafantariko anao fa minitra sisa jononanao eto. Io misy anjara kosa ny bema. Zay namana akaiky ahy. Ilay mpanary fako tsika. Le ny roanao sy natositosika ao ary nataony tsinitsiny raha mba nanary fako tato an-trano. Saingy efa niova izy. Za sy ny arenako izay tsy fantatra ao velively nanateraka ny fitsaboana ny Lucie tany an-dafy. Ary helicoptera ny évacuena azy nakany an-dafy raha tsy fantatra ao. Sitrana soamantsara izy zao. Hitany masonao io. Tsy ho rem-pianakaviana mandrakizay anao ridera. Tsy mba mamy aminao zany hoe zanaka izany. Tsy misy dikany aminao zany ny hafa sy fahorian'ny hafa izany no fitiavan-tenanao. Ary eto ridera dia ampahafantatra anao. Fa manana orinasa 3 any an-dafy aho. Madiodio zany. Manana orinasa enina eto Madagasikara koa. Ary zany PDG an'izany rehetra zany. Ary tsy vitan'izay koa fa manana restaurant eto an-drenivohitra. Noho izany melohan'ny andehananao hiala eto. Satria tsy afaka hiara olona aminao intsony a dia izao. Misy teny farany ty ka hainao tsara. Misaotra izay vitanao taminay mianaka ridera. Raha ianao sy ny fitiavan-tenanao no nandrasanay dia efa nalevo ny Lucie zanako. Sady vehivavy miaina rany ianao no mpamadika. Tsy mendrika ny iaina hiaraka amin'ny fitiavana fa tsara aminao no mitokana any anaty ala any. Misaotra anao Erika tamin'ny sorehatra vitanao a. Andriamanitra ny hampitombo izay rehetra nanananao. Ary ndao satsisy nivoaka ny trano azafady. Tanam-polo no nentinao niditra teto amiko. Dia tanam-polo koa nentinao nivoaka ny trano. Angany Nandawanao awatizay Niachao faniara nilalanao Tsy feno fanendrenao Ny fianao dia tsy nandao Teo fony anao ny tantanay Ndrisy mantsy. Mbola izay natoriako tetỳ ambany tetezana. Tsy manam-bola ny fanatrana. Miantoka kely voatabeny mba fivelomako. Sao vao tena tsapako ny fiainana etỳ ambonin'ny tany hoe misy ny ambony dia misy ny ambany.
nanenina tena nanenina efa teo amin'ny fiadanana fa tsy naintazona vokatry ny rendrarendra sy ny fitiavatena oaiza tsoa moa hoe zao sisa nde todika amin'Andriamanitra fa izy sisa ny azoko antoka monjy ahy aleoko mivavaka e ary mibebaka rehefa samy faty any Andriamanitra o mamela ny eloko fa tena diso aho mifona aminao fa nanao tsinotsinona ny hafa amin'ny andro sisa ianako sy omenao ahy dia entiko hitiavana anao Andriamanitra sy ireo manodidina ahy ny angatahako aminao farany Andriamanitra o tetefanako efa ray volana sisa dia ho teraka nefa na dia lambanjaza ray aza tsy mbola misy ny vola moa dia 200 isan'andro no ambiny ankoatra ny sakafo ny fitiavany ray no ameloko anao satria zanako ianao ary izao no rainao eny mihoatra no izay omeny ray miteraka anao aza no omeko anao satria izao ny ray tonga lafatra indrindra oay ary iza koa ty fiaramanitsy mankaty amiko ty sady fiarakatikaty raha vaovao be izany taratry ny jirony alina Tera mekara ato anaty fiara fa mangatsika be ny eo ambany tetezana eo e mekara tatya andao fa pinay ianao ndao andao kiry zandry vavy a tonga aloha sika dia mivatana any amin'ny hopitaly fa mila raha maso ny fahasalamandry fa osao rerika ndao ki fahaza mitomany toy io a tsy misy tsy diso ry Tera raha mbola eto an-tany a tsy vato hitorananao akory nentina hanavitra anao tahaka an'ilay vehivavy azo tanana ny zangazanga fa fitiavana tahaka an'ilay fitiavana nataon'ny ray ao an-danitra ao manao hoe vato izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeniny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy erika resinao a ary amin'ny fomba dio ny ilazako anao fa tira olom-baovao ty manoloana anao ty mino aho fa ahita ny tena fitiavana aminao ary Tera manomboka izao a dia mba hanaja ny fiarahamonina sy ho tiany hafa koa ianao eny rerika dia ny faranatreo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe ilay tena fitiavana ilay tena fitiavana verondreny ainy Barasomba dia na Jesy feridina Rasolaromanana ary Benjamin no amelona ny tantara nanoratra ny tantara naonja mandresy Orenezinao eto amin'ny radio Antsif ny tantara mitohy manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 12 ora mahery 15 minitra atoandro ny famerenana manontolo ny sabotsy amin'ny